Fiadanana, ny tantaran'io dia mitondra ny lohateny hoe ilay olona manao fahagagana. Indray hariva, tao amin'ny fahitalavitra, nijery vehivavy mpanao teatra lehibe ny tantaran'ny fiainany aho. Tafavoaka velona tamin'ny fandindina lehibe natao tamin'izy ary nambarany fa nahatsapa ho tena irery izy tamin'izany. Tsy afaka nanao na inona mba hanampina azy tamin'ny fahamoizam-pony ny mpitsabo sy ny psikologa. Ny tantara ny fikorotan-tsainy lalina teo anatrehan'ireo fisedrana miverimberina nahazo azy izy. Rehefa avy nare azy naneo ny alahelony sy ny nahirery azy dia nanao anakapo fa tsy maintsy manoratra ho azy mba hiresaka aminy momba ny mpitsabo lehibe izay tokana afaka manampy azy sy mampahery azy dia Jesosy Kristy. Raha tsy manana ny adresiny sy ny tena anarany anefa, ahoana ny anoratana ho azy? Fotoana vitsivitsy tao alohan'izao, novakiako tao anaty tantaram-piainan'ny Louis Pasteur ny tantara toy izao. Tamin'ny volana Novambra 1870 tany ambanivohitra akaikin'ny Orléans, nisy tovolahy iray vao nikakeriny alika romotra. Toa tsy nisy fanantenana fa tsy maintsy ho faty. Naharesaka momba ny olona iray izay nanao fahagagana ny rainy hoe io olona io dia namonjy mpiandrondry izay tratran'ny aretina mitovy ny nahazo anjanany ary azo ny antoka fa afaka hamonjy ny zanany laiko. Tsy fantany na ny anarany na ny adresiny fa nosoratany fotsiny teo amin'ny valopy hoe ho an'ilay nanao fahagagana Paris. Oh, mba azonay sara an-tsaina ve fa tonga tany amin'ny Louis Pasteur ilay taratasy? Nataon'ny Louis Pasteur avaksiny ilay tovolahy ka dia sitrana. Mahatsiaro ity iray izay tsy nisalasala nanoratra teo amin'ny valopy hoe ho an'ilay nanao fahagagana mba hamonjena ny zanan'lahy. Dia hoy aho nakapo hoe afaka manampy ahy hitady amin'ny fomba fifandraisana amin'ity vehivavy mpanao teatra ity ny tompo an'io. Nosokafako ny solosaina ary dia nanoratra mailaka aho. Nanomboka nandramako nalefa tamin'ity vehivavy mpanao teatra ilay izy sady manoratra ny anarany arahana hoe @gmail.com, @yahoo.com, @net.fr sy ny sisa. Fa isaky ny fanandramana dia ny afara tamin'ny tsy fahombiazana. Farany, lasa ihany ilay mailaka nalefako ary nandraisako ny valiteny toy izao. Misaotra anao fa voarainay soma tsara ny mailaka nalefanao. Odinianay izany ary hovalianay. Afaka nilaza taminy aho tamin'ny farany fa raha nandre azy tao amin'ny fahitalavitra dia manana ny valiteny ho azy hoe Jesosy Kristy izay nijaly mihoatra noho isika rehetra noho ny fitiavany antsika tsirairay avy no dokotera ambony indrindra. Ity vehivavy ity izy ary maniry ny hanampy azy tamin'ny fotoana fikorotana an-tsainy lalina nahazo azy. Anjarantsika no manao dingana manantona azy satria izy teo amin'ny hazo fijaliana nanatanteraka ny zavatra rehetra ho antsika. Tsarontsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa, ao amin'ny Josoa 1:5 manao hoe tahaka ny nombako an'i Mosesy, nombako anao koa. Tsy andao anao na hafoy anao aho. Ny torohevitra ho amin'ny anio ary. Aoka tsy ho kivy isika fa ny tompo afaka manampy antsika ahita fomba hijoroana vavolombelona mba afantarany tsirairay azy. Andao hiasa fa momba antsika Andriamanitra.